izay ny nambaran'ireo mpilalao sy ny mpanazatra fa ho an'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava kosa dia nambarany fa dia totosa tsy nisy tomika ny fidinan'ny tompondakan'ny Madagasikara ary mitondra fanazavana ihany koa izy ny toyan'ny fananana eto amin'ny taranja baolina lavalava izany satria dia niatrika ny fidinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indiana tsika eo ihany koa ny fanomanana ireo ekipa-pirenena ho an'ny SCAD junior ary ny fidinany amboaran'ny filoha ny raha nahita zany fa somatsary milalao ary ny FTM ray ny tompondaga ny vice champion zareo miaramila nafinaritra ny baolina teo ary toy ny zavatra karakaran'ny malagasy rugby zany vita ny championnat de Tokyo dia hita amin'ny champion de Madagascar ho an'ny avy any amin'ny faritra zany sain'ny faritra anjara moka tsy hoe avy any amin'ny faritra satria misy aretina lamanga ihany koa dia anjara dia zay police national junior zao zay anaovana ny sélection ny 20 sy 18 mois dia ny 18 mois dia andraisana anaovana ny sélection ny kizy andeha any amin'ny Jeux africains des jeunes zay ny qualifié any zany no qualifié any dia andeha hanao Jeux olympiques any Argentine ny 20 mois zany dia anaovana ny championnat d'Afrique ny 20 zany zay zany no programme manaraka ho an'ny championnat fa akoatran'izay rehefa vita ny championnat dia miditra amin'ny coupe du président zay mamarana ny taoko lalaovana zany raha ny tena izy zany dia tokony mandritra ny fotoana mandeha le champion de l'Océan Indien tokony andeha ny coupe du président zay sady préparation nireo club andeha anjay anjara amin'ny club champion de l'Océan Indien no amin'ny tanaingana ny saison raha ny tena izy zany dia nieritreretana hoe tapitra farany volana marsa ny championnat 2017 zany